Atolotra ny radio plus ho anareo mandritry ty herinandro ty. Mandova Velona. Tantara Mitohy nosoratan'ny Andro manala-manana. Ireo nanome anan'ny tantara tolotra andriana Arson sy Romi Armanana, niaraka tamin'ny Clarisse Ratsona, Prise Karakota Armanana ary Yajarandry. Nandry amin'ny fihosanana totoso Yajarandry. Andro Faharoa. Efa mba nanahoana ianao zay rainy a? Efa mba azoazo ve? Efa tsy de manaitaina tsony aloha vatako e. Ohatra mbola matsiary reraka fotsiny aho zany. Efa mba tsara aloha zany e. Mila makaina eo ambony fandriana foana ianao aloha ozy ny dokotera. Mino fa ho afaka tsy kelikely eo ihany zany arerahanao zany e. Ary tsy maintsy manao fitiliana indray zany tsika raha pitsy ry Violety. Efa inaterin'ny dokotera eo ambony latabatra iny taratasy anaovantsika azy ko. Amin'ny valo maraina hono tsika midina any amin'ny labo any. De aiza indray no ahita vola amin'izany? Tsika ary ty efa lany vola tanteraka. Aza omena tsiny raha maro a. Izay asitrana anao ny tanjoko. Fa nisy inona ry Violety a? Ka tsy maintsy nivarotra an'le tranontsika teny Besarety nge ahy e. Tena tsy hitako tsony izay ho raisina raha maro a. Efa lany hevitra tanteraka. Fa tsy maintsy tonga tamin'izany mihitsy ve ianao ry Violety a? Tsy maintsy raha maro a. Eny fa na dia ho tapitra taminga ianao raha mifananana ny rahantsika niary raha mbola tsy sitrany ianao dia amidiko daholo ihany. Voaloham-pananantsika nge iny trano iny ry Violety e? Ny fahasitrananao mbola ambonin'izany raha maro a. Na mbola ohatrinona na mbola ohatrinona lany eo. De ohatrinona nandefasanao ny trano ry Violety? Aza mieritreritra an'izany aloha e. Hitady aretina hafa eo indray nge ianao amin'izany e. Tsy nyantsona akory le kalamanitra iny a. Fa ahoana ary? Sa mety tsy raikitra indray ngamba? Ary maninona moa raha resahako any le rangahy efa nanontany iny e? Sao dia mba izo ny alasa an'le tranoko. Sady raha zany vidiny zany mety mba misy kely hinana an'lay ihany raha velona. Andraso tonga dia ho any amin'le rangahy iny mihitsy aho. Azika no vola rehetra marina. Indrindra moa fa ny amanokana. Efa saika mafoy mihitsy izy reto. So ihany koa aloha fa tsy nampahafantariko andrahoelina niketrika rehetra nataoko e. Efa saika hijabaka indray mantsy raha nada. Ko raha tsy paisako anay kofetsenao foana eo. Na dia lamatoa ianao tsy misy dondrina eto akory ka hoe anaiky abakanao isaky mihetsika izao. Izao mba manana tombony tsara. Roa tapitrisa be izao. Tsy ho lazaiko mihitsy aloha hoe lafiko valo tapitrisa le izy e. Efa inenina tapitrisa iny mifanarahana tamin'ny mama dia izay. Dia ny ambiny aty aposiko. Ary aleo aloha andeha ho any amin'ny hopitaly aingana. Tsy maintsy ateriko izao dia izao any mama mantsy reto volo reto. Izay aho vao mody miaraka amin'reto anjarako reto. Ary inona ny atondra zoko vavy aty Besarety vao maraina? Sady mamikiviky sy mitsambikimbikina mihitsy nge izany. Zay vao fantatro. Avy tao amin'ilay olona mividy an'ilay trano zany izy iny. Dia maninona mandeha rery aty ka? Tsy izy damo no efa hoe miandraikitra ny fivarotana.
misy tsy mazava zany ka. Iny fanandray taksi. Andeha ho aiza ary zao iny? Ho any amin'ny hôpitaly ve? Miala tsiny ara zoko fa saika haka ny anjara brikinareo a. Be dia be mantsy le vola ilaina any amin'ny hôpitaly dia ny raha mamaty ako. Maninona? Anjara brika ahoana? Ohatray, ka fanampiana azy mivady amin'izao fitsaboana ny dady zao ko. So dia veriny ry dada somama fa banky fangalana vola re ty amiko. Sady amin'izay aty ampiasanako mihitsy ve le sy ala mitonantonana. Ka ohatry ny rano angera zoko ny fandehana vola ao amin'ny hôpitaly ao e. Nareo koa moa tsy mba mandalo amin'ny mihitsy ko aiza ny afantaranareo an'izay zava-mitrangany. Fa mbola tsy ampy herinandro ngely ty zay ry tokony nahalafosana an'le trano teria be sarety. Enina tapitrisany vola azo tamin'izay. Tsy nisy nanombiana na ariary zato ary fa natotona tany amin'ny hôpitaly daholo. Ka inona indray? Marina tsisy diso zany raha zoky a. Saingy malahelo milaza aminao fa 5,000 ariary sisa ny vola ao andromama amin'izao tsika amin'ny teny izao. Mbola vao mampividy fanafody hafa indray le dokotera ao fa mbola tsy misy vola dia najanonao fotsiny aloha. Fa ahoana alty e? Diso mirobaroba kosa angamba ry dadako. Aiza ve dia alany ohatrinona ao anatin'ny herinandro? Nevenareo sa tsy amin'ny fa mbola tsy maintsy andalo any amin'ny bavy azy zany. Sao dia ho taraiky eto fotsiny. Andraso lesy fa le tiako zany mandodona betsy. Afaka miandry avy ela fa iomana vetivety dia araka amin'ilay. Ohatrany tsy matoko lolo zany fandaniana miopapany zany mantsy. Fanga matsiaro manana didy ny zato lahy matohandra marikoto. Aza mba mifana ny andro toky a. Akakanjo mafana vetivety dia ho avy. Any ianareo e. Izy zao e. Izay ihany ry bavy a. Ay ve raha zoky ihany e. Mandroso. Angako mba hita an'le tokony tranonay. Ahoana tsy ho hitako e. Nareo tsy hita mihitsy na any amin'ny hôpitaly na any andromamako. Ka manahoana nareo ato? Zao e. Salama tsara fa mbola mitady. Fanga moa tsy samy mitady daholo e. Ka nareo ngera hoelina tsy misy eritreretina akoatra ny tenanareo e. Ohatra izany koa le toky. Fa ny zarery nge mamelona ny reto kambody keliko reto e. Za mihitsy ary ny tokony hijerenareo matetika andro dada somamako. Reny nge ny tena fianakaviana. Vao tonga tany nge za toko tamin'ny herinandro e. Le nanatitra an'le vola iny, ko inona indray? Fahatongavana matetika ny ilaina ary manitra. Tsy tokony no vita ny fitsidiana fotsiny. Lahy koa zany dia mba miangatra ka. Za ngely ty sady manaty baroanjanako no maka sy manatra andry zareo isanandro e. Fa misy resaka mba tiako atao mitokana aminao ry bavy a. Raha mba mety dia mba mangataka an'lahy aloha ivoaka kely ry toky a. Hay, tsy maninona ka. Resaka tsisy idirako ve mo. Fa zao ry bavy a. Tonga haka ny anjara brikinareo a. Ohatra ny nataoko tany amin'ny razokolahy ihany. Ho fanampiana dada sy mama ny ataon'izany e. Tsy azoko. Fanampiana inona indray? Ka zany mihitsy ngery manitra ny valim-panontaniana azo le ry tamiko e. Ohatra ny mahagaga ihany a. Fa tsy voatapitrisany akory ny vola nateriko tany. Ka tsisy fantatrareo ny fandehan'le vola dia mora aminareo no miteniko. Za kosa aloha tsy manana e. Ko raha tsy adidy any am-piangonana izy tiako. Za rehefa manano tena kely ty. Mandeha ihany ary toko dia ilazao ry zareo fa efa mitrotra mbavaka ny dady izay telo mianaka kely hoe. Mampilaza fotsiny ahy. Asakasaka reo io. Ary aloha ivoaka fa tsy mitovy ihany nareo. Any ivelany ahy miandry anao raha zoky a. Tonga dia mandehana lesy e. Za mety mbola ho elaela. Fa nga tsy hiaraka amiko any amin'ny hôpitaly indray nareo e. Andana ho aho fa tonga any a. Ie, ka hoento ary zaho toresaka ao e.
Mialohan'ny tenenako aloha Robavy dia miala tsiny amlaza aminao fa fantaro daholo ny fika malotonao rehetra. Tsy azoko. Maninona tsara raha olona? Fika maloto inona? Za azo diana fanina ary-manitra. Nenao vao mamono ny ahy efa vaky ravina. Ary tsy raha olona mihitsy ny ampianarinao manao afery zany. Afera inona e? Dia inona ny dirako amin'izany? Ela be zany e. Omeo fotsiny ny anjarako tamin'ilay tombony azonao tamin'ilay trano e. Ary aza mbola mieritreritsy ny andainga fa efa tsy misy miafina amiko na ny vola ny aposinao any ary. Andraso aloha e. Inona daholo ny dikan'izany? Maninona raha tonga dia mahitsy fa tsy miodikodina e? Oromanitra, omeo ny rohetsiko dia aza mampiakatra ny tambaviko ianao sa ho tantaraintsika ny toko koa dia amin'izay miampy ny olona mifampizara. Fa taiza no ndrio tsy mbola piady. Maninona raha maka formation tsara ty amin-drazoky aloha e. Fa ahoana koa raha nahafantaran-drao olona an'izany? Nefa tena efa tsy nilaza tamin'izaniza mihitsy sa ve le tokotokon-dozy indray e? Tsy maintsy iny mihitsy e. Dia za fotsiny no mody ampangotsoany ty eto. Fa iny ty mampiana any e? Sa alaiko le poketra? Zao raha olona, tsy misy an'izany roetsinao zany ao. Vola kely fotsiny nomeny le mpanerana. Zara ngetsy. Fa tianao lazaiko eto daholo ve nahafantarako an'izany? Mbola andingana andraha olona ihany. Ka mpanera nge hoanina ny lafo an'le izy e. De olona mpanambola eny be sarety no nividy an'le trano e. Ary vao avy naka vola tany ianao nandalo tany ny tsy napozinao dia namako mpiara-mianatra amiko taloha io zanak'io rangahy io. Ka ahoana? Mbola hitady valy teny hafa ihany sa ohatray. Ary to tsy mateny fa mivalo arika fotsiny e. Ka le vola nge raha olona tsy eo daholo zao fa niantohako biriky izay e. Dia mety any amin'ny farany volana any mihitsy ngamba vao tafaverina. Tsy maintsy tonga dia nahodina mantsoko. Dray. Zaza mba hivarotana sakabeloro manitra. Mbola be lo lavitra noho ny saka midinao amiko Fa inona koa arina dia andengako amin'izany e. Tsy misy vola afaka omenanao zany ato aloha. Efa lasany daholo. Dia tsy maintsy miandry ianao. Samy ampiasa fihetsena zany tsika. Eny ary. Tandremo kosa tsy azaka an'izay valiny dia efa miteny azay. Fa nga dia hoentina lolo-po ohatr' izany izy ty e. Ka zay ny tadiavinareo ka. Tokony izay tadiavana mpividy vaovao an'ilay tany ao zao ny eritreretina fa tsy izany. Efa mikaikaika tsisy vola sahady mantsy izy mivadiko. Aza matahotra indri fa efa nahita saha lafo dia lafo an'le izy ahy. Renareo teo Mandova Velona. Tantara Mitohy nosoratan'ny Andriamanala. Ireo nanome an'ny tantara tolotra Andriana Arson sy Romi Armanana niaraka tamin'ny Clarisse Ratsona, Pris Karakota Armanana ary Yajarandri. Nandray feosana natotosy Yajarandri. Mbola hitohy